Rehefa mitantana ndraiky io a dia misy moa ny mampiasa, misy ny manondrana, misy ny mampiasa hoe hoanina na ampiasaina amin'ny fomba samihafa dia tsy maintsy misy fahalalana zany vao afaka tena manao an'izay tsara. Dia ny olona ndraiky io nefany a tsy manao an'izay fitantana an'izay na hoe manao zavatra io raha tsy misy tombontsoa ho anazy ao anatiny dia fampifandraisana an'ireo le olona manana tombontsoa rehetra ireo zany a izay no anton'ilay congrès zany hoe ny olona tena mpitantana ny vatana azafady ny olona tena mpitantana ny vatana dia ny olona atao hoe mpampianatra fotsiny a na olona mpikaroka fotsiny a ireny zany no mikaontoa mba hanao fanakalozan-kevitra hoe inona no zavatra mety hoatrehantsika mandrisan'ny 10 taona manaraka ohatra be dia be zao ny aire protégé vaovao ohatra zany ohatra fotsiny zany a satria tamin'izay fotoana ela be zay a dia efa nisy zany fitantanana aire protégé fa nisy ny aire protégé vaovao dia ny aire protégé vaovao mazava ho azy fa misy olona vaovao zany apetraka amin'ireny misy ny zavatra mbola tsy fantatra amin'ny aire protégé vaovao reny a dia misy zavatra tsy maintsy trandrahana zany amin'ireny dia inona no atao olona manao ahoana no saina mipetraka amin'ireny sy manao an'ireny fitantanana ireny dia izay fametrahana izay hoe olona manao ahoana izay fahaizana manao ahoana izay zany no antony ilay congrès.